Aleluia, tsara ny andriamanitsika, miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tonga soa fanatrehan'Andriamanitra tsika sy anao eto androany. Tsy kisendrasendra ny antony izao fotoana izao fa tian'Andriamanitra tsika sy anao. Dia isaorantsika lehibe izy satria noho ny fitiavana antsika sy anao, safidiantsika sy anao hanompo azy eto androany dia averintsika aminazy irery ny voninahitra. Isaorantsika lehibe Andriamanitra an'izany tombontsoa izany satria tsy ny olona rehetra ny afaka tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsika sy anao safidian'Andriamanitra manokana dia misy zavatra tian'Andriamanitra ataony amiko sy aminao eto androany. Dia isaorana hatrany ihany koa ny mpanompo izay misahana izao ministera izao mamesehatra ahafahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko. Dia tsika rehetra ihany koa izay manaraka izao fotoam-bavaka izao akasitrahana ary isaorana hatrany. Etỳ am-piandohana dia ndao sy anao hipartazy an'izao fotoam-bavaka izao mba tena hoe hiparitaka amin'ny filazantsara, handray herin'ny olona, handray fiovana ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary indrindra mba tena hoe hanana hetaheta izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany ny olona. Amen. Dia amin'ny alalako sy amin'ny alalanao mipartazy an'izao fotoam-bavaka izao dia samy handray izay tandrify azy ny tsirairay avy. Amen. Andao ary tsika sy anao amin'izao fotoana izao hivavaka, mino fa manana fahavonona po, manana fahavonona panahy ianao eto androany dia Andriamanitra ihany koa manao ny asany amintsika sy anao rehefa vonintsika, rehefa mameno fontsika ho an'Andriamanitra tsika sy anao. Fontsika ny tadiavin'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Mino fa izao sy anao tahaka izao dia no fahasoavan'Andriamanitra. Manana antony be da be tsika hisaorana an'Andriamanitra. Mety tsy ho voatanisa eto izany na maraina ary ny andro fa tena fontsika hisaorantsika an'Andriamanitra ary ny amin'ny fotoana tahaka izao tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny tanjakantsika fa amin'ny fanahin'i Jehovah dia angatantsika ny fanahy masina tena hoe ameno antsika tanteraka hanatrika an'izao fotoana izao ary fona ihany koa tsika satria tsy tanteraka tsika dia ninona ihany koa blokazy sakana alefan'ilay ratsy eto dia rahafantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany dia inoantsika ny vavaka eto fa ny Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra mahery. Amen. Alohan'ny hivavantsika arany andaontsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Filipiana 4:4-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana noentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Dia mino fa vonintsika sy anao eto androany dao hanandram-peontsika ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ny anaranao avo indrindra izay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Izany no mbola tsoinay amin'izao fotoana izao. Misaotra ny anaranao izay Andriamanitra satria tsara ianao, mpanao ny tsara ianao, mpanao zava-mahagaga ianao miasa amin'ny fiainanay Andriamanitra dia isauranay ny anaranao izany. Tsy mahavita izay na dia mamorona rano ary tsy mahavita izay na dia manamboatra vary ary tsy mahavita izay Tompo na dia manamboatra an'ireny sakafo ireny aza fa ianao daholo Tompo ny antony zavatra rehetra. Tsy mahavita izay na mamorona akanjo arany fa avy aminao daholo izany Andriamanitra. Fiainanay dia avy aminao Andriamanitra dia isauranay ianao, akasitrahanay ianao zato isan-jato amin'ny fiainanay dia avy aminao izany Andriamanitra dia isauranay ny anaranao ny zavatra rehetra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao rery ihany nahafahanay mihaona aminao eto androany, ahafahanay manatrika anao eto androany dia miasa mahery ianao eto Andriamanitra. Oka ny fanatrehanao mahery vaika eto amin'izao toeran'izao fenoy ny herin'ny fanahy masinao ny tsirairay avy ka tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao rery ihany nanatanteraka an'izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao. Ary amin'izao fotoana izao ihany koa dada ninona tsy fahamendrehanay satria izay tsy tanteraka. Raha milaza izay fa tanteraka dia mampandainga anao mifona aminao izay Andriamanitra, mangataka famindram-po sy fifonana avy aminao izay mamelanay Andriamanitra. Aoka ny ran'i Jesosy Kristy hanadio ny tsirairay avy ka hitan'Andriamanitra ny tsirairay avy. Ny tenanay sy mombanay rehetra, ny sainay, fonay, ny ainay, vatanay iray manontolo dia atolotra Andriamanitra hanompo anao ho voninahitry ny anaranao. Ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Da tamin'izao fotoana izao ninona blokazy sakany eto androany izay alefa an'ilay ratsy tsy mitolona amin'ny hofaman-draha zay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany na fana ratsy eny amin'ny rivotra eny rava zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy. Andriamanitra misandratra eto mpanjaka mpanjaka tompo ny tompo raha izy miasa iza moa masakana an'izany dia ataovy ny asa tsaranao raha io. Aleloia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy. Ntoantsika amin'izao fotoana izao anaraka n'ity hira ity dia saintsain fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany. Fahasoavana namonjenantsika sy ianao, fahasoavana matoy izao antsika sy ianao. Raha tsy no fahasoavana dia tsy tahaka izao antsika sy ianao dia ndao ny saintsaintsika ataontsika tombavaka mihitsy izany hira izany ho voninahitra Andriamanitra dia andao ary tompoko. Fahasoavanao namonjy anay zaho lay mpanody ratsy indrindra very aho taloha zaho vao vonjy aho jamba taloha zaho mahita fahasoavanao namonjy anay zaho lay mpanody ratsy indrindra very aho taloha zaho vao vonjy aho jamba taloha zaho mahita fahasoavanao namonjy anay zaho lay mpanody ratsy indrindra very aho taloha zaho vao vonjy aho jamba taloha zaho mahita fahasoavanao no natoy zaho tsy toy zao tsony raha tsy no ianao fahasoavanao no natoy zaho tsy toy zao tsony raha tsy no ianao fahasoavanao no natoy zaho tsy toy zao tsony raha tsy no ianao fahasoavanao no natoy zaho tsy toy zao tsony raha tsy no ianao fahasoavanao namonjy anay zaho lay mpanody ratsy indrindra very aho taloha zaho vao vonjy aho jamba taloha zaho mahita fahasoavanao namonjy anay zaho lay mpanody ratsy indrindra very aho taloha zaho vonjy aho jamba taloha zaho mahita fahasoavanao no natoy zaho tsy toy zao tsony raha tsy no
Aleloia, tsara ny andriamantsika. Mino aho fa fahasoavan'Andriamanitra zany matoy izao antsika sy ianao. Nanaiky Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amiko noho ny aminao zany. Nandatsaka ny rano izy, nitorotoroana izy mba hampahiratra antsika sy ianao satria tsika jamba taloha. Dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nahiratra tsika, nahita ny fahazavantsika dia ao amin'Andriamanitra zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mbola hitoy-tsika eto ny Andriamantsika, ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Eto izy amin'izao fotoana izao. Raha misy rona telo vory amin'ny anarako izy dia mila mino izao sy ianao fa eto izy amin'izao fotoana izao. Dia hisaotra azy tsika satria izy ny teniny aza misy adononao fitahiany rehetra. Hisaotra azy tsika tamin'ny herinandro lasa ary hisaotra azy ihany koa tsika amin'ity herinandro vaovao ity ary apetrakintsika eo am-pelantanany zany mba ho voninahitra andrery ihany. Dia andao hanandram-peotsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanahy masina ny hiaraka amintsika, hitady-dalana antsika, hampianatra antsika, hanoro lalana antsika izay tokony ataontsika sy izay tokony alehantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa alohan'ny hanandratantsika feo, andaontsika maki ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Salamo 7:30 andiny fadimy. Fako toy izao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka izany. Amen. Ndao ary hanandram-peotsika atoky an'ilay raintsika, ilay dadantsika, ilay mitantana antsika. Haleloia. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra, midera sy manome voninahitra ny anaranao fa tsara sady mpanao ny tsara ianao. Dada misaotra anao izay fa ianao niasa tamin'ny fiainanay nandritra ny herinandro lasa. Tsy adinonay izany Andriamanitra ary tsy ataonay hoe modina tsy hita zany na tsy fantatra fa ianao niasa zato isan-jato, isa-minitra, isa-tsegondra, 24 heures, 7 jours dia niasa ianao Andriamanitra. Aterinay fisaorana feno fankasitrahana. Raha ho tany sainay eto dada niasanao tsy ho voatanisy izany na maraina azy fa feno fonay, feno fankasitrahana, feno fitiavana, feno fankalazana, feno fiderana anao Andriamanitra dia raiso izany fisaorana izany hoemboka mampofona hankasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary manatra fisaorana ihany koa izay Andriamanitra ny amin'ity herinandro vaovao ity. Tsy ny olona rehetra nataonao nahita an'izany herinandro vaovao izany fa izay dia mbola safidianao Andriamanitra, mbola misy tianao ho ataonay, mbola misy raha alainao anay Andriamanitra dia manatra fisaorana anao izay Andriamanitra. Mbola misy asa tianao Andriamanitra ataonao aminay tsiraray avy, misy iraka dia misaotra ny anaranao izay ny amin'ity herinandro vaovao ity. Mankalaza ny anaranao izay raha eo. Haleloia. Matoky anao ary izay Andriamanitra ny amin'ity herinandro ity fa eo am-pelantananao izany herinandronay izany. Fanahy masinao ny hiasa Andriamanitra, hitarika anay amin'ny lalana fahamarinana, hampianatra anay, hitondra anay amin'ny lalana mety sy ny tsy mety Andriamanitra. Tena hoe ny tsara hatrany ny hitondranao anay fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy hitondra anay amin'ny faratsiny ianao fa hitondra anay amin'ny lalana marina sy mahitsy sy ny tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia matoky anao izay Andriamanitra eo am-pelantananao fiainanay, tsisy mampanahinay ianao momba anay, tsisy masakana fomba fiasanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Andaontsika amin'izao fotoana izao tena endrandra fanahy masina fa hiasa eto izy ao anatin'izany dia atao hoe tombavaka mihitsy ny tiroty fanahy io. Omeo hery misay ianao ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andao ary taontsika izany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Fanayo, velume
sakaizana mamenoanay androany fianao no antena inay aleloia ndeo avetsika zany fanahy eo ny anabavy rehetra Haleluia ianao no antena anay isan'andro ianao rery any tompo aleloia tsara ny andriamantsika minao fa tao anatin'izany hery zany raha nataotsika tombavaka zany a dia tena misy hery vaovao indray a ao anatintsika sy ianao tonompo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa misy hery vaovao indray a ao anatinao tsy takiny ianao reradreraka raha misy fahavesarana fa tena velombelona ianao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny hery mifanahy masina amen amin'izao fotoana izao dia andeontsika hivavaka fa hiteny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao Andriamanitra eto androany tsy diso anjarintsika ary tsika sendrasendra ny fotoana tahaka izao fa tena Andriamanitra tia anao mbola hiteny amin'ny fiainantsika sy ianao eto androany tiasandrato amin'ny feontsika mba tena fanahy masina no hita taratra fanahy masina ny tarika fanahy masina ny asa ao anatin'izany tiasandrato ary ny feontsika tompoko ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary makasitraka ny anaranao fa ianao dia tia anay ary miteny amin'ny fiainanay isan'andro ianao dada tsy diso anjara mihitsy izay fa tianao izay Andriamanitra dia mitenena amin'ny fiainanay ary Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masinao feno ny herinao izay Andriamanitra na izahay hitondra teny na ny olona izay handray ny teny eto ary hafatra ho anay izany Andriamanitra dia akatoavinay raisinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iainanay mba ho tonga vokatra anananay fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amen tsara ny Andriamantsika ty volany ty moa dia natao hoe volan'ny vavaka hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny 1 Thessalonianina 5:17 na Thessalonianina 1:5-7 mivavaka aza mitsahatra lohatenitsika eto androany dia miverena fitiavana voalohany vonina amin'izany ve tsika sy ianao raha nangatsitsiky tsika raha matimaty tsika raha kamitsika
Andeontsika hiverina fitiavana voalohany. Raha niala tanteraka amin'Andriamanitra tsika, andeontsika hiverina fitiavana voalohany. Tsy diso anjarintsika, matoa ianao mbola velon'aina, hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny amin'ny velona hoy izy mbola misy azo antenaina. Ary matoa ianao mbola toy izao dia no famindrapon'Andriamanitra, hoy izy ny tenin'Andriamanitra mamindra fo amin'izay tiany hamindrana fo izy dia tsika sy ianao izany androany. Dia tiantsika hiverina fitiavana voalohany. Amen. Hoe volany vavaka fa move Andriamanitra mihaino vavakantsika, move Andriamanitra makasitraka ny vavakantsika, move Andriamanitra mamaly ny vavakantsika. Inona moa natao hoe vavaka? Natao hoe vavaka dia tsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Ohatra hoe ianao ohatra hoe tsy miteraka ianao dia mangata-janaka ianao amin'Andriamanitra. Izany lafim-piainantsika izany. Dia izany fangataham-bavaka izany firesahantsika amin'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ohatra izany teneniko izany. Be da be ny zavatra afaka angalana ohatra ao anatin'izany. Fa move Andriamanitra mihaino antsika, move Andriamanitra mamaly antsika, move Andriamanitra makasitraka antsika sy ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:2-2. Indrozy izy ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalitalovana fa mare, fa no elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Mandiny tenitsika sy ianao anatin'izany. Tsy manontany ianao za ihany koa tsy mendrika, za ihany koa tsy tanteraka, fa raha etontsika sy ianao androany. Inona no mampisaraka antsika sy ianao amin'Andriamanitra? Inona ilay hevitra ianao mamaly? Inona ilay hevitra fa eto ny Andriamanitsika? Inona ilay fahotana anafenan'Andriamanitra ny tavany amintsika sy ianao? Mbola mitoetra amin'ny fahotana ve tsika sy ianao? Mbola misy fahotana ve tsy fohintsika sy ianao? Fa eto Andriamanitra. Raha misy roana telo vory amin'ny anarako izy dia eto ary raha manatrika antsika izy, tsy hoe mijerijery fotsiny, fa hanafaka antsika Andriamanitra. Tsy hoe mihainohaino fotsiny fa hiasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa tsika mila manaiky, tsika mila miala amin'izany, tsika mila miverina fitiavana an'Andriamanitra. Raha tia azy tsika miala amin'ny fahotana, raha tia azy tsika manao zavatra araka ny sitrapony. Dia mino fa raha etontsika sy ianao manana hetaheta ianao miverina amin'Andriamanitra. Izany fanjakan'Andriamanitra izany tsy kilalao izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra miambena fotoana izao, matoa ianao mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy fantatritsika na ny ora na ny fotoana hoy izy ny tenin'Andriamanitra, fa miambontsika sy ianao. Miambontsika dia mandray ny tenin'Andriamanitra dia makatoa dia miaina ny tenin'Andriamanitra. Dia izy anao ny anjarany ao anatin'izany. Tiantsika sy ianao, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia ny ratsy fanahy azy izy dia tsy sitrany ny havery azy. Maika avy izao sy ianao efa malala an'Andriamanitra, efa malala ny tenin'Andriamanitra, fa mety hoe nangatsiatsika tsika, mety hoe kamotsika, mety hoe niverin-dalana mihitsy tsika, fa eto Andriamanitsika. Tiany ianao anangana anao vaovao indray izy, raha ohatra ianao ka miverina aminazy. Amme voninahitra amin'ny fiainantsika sy ianao indray izy satria tsika zanany. Dia mino aho fa ao anatin'izany manana hetaheta ianao verina amin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Mino aho fa haitsika sy ianao izany raha ohatra tsika zanak'Andriamanitra mamaky ny tenin'Andriamanitra. Indrozy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, indrozy izy efa mitsangana eo am-baravarany fonao ka mandondona. Eo am-baravarany fotsika sy ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amin'izao ora hitenenana izao eo am-baravarany izy mandondona. Raha misy hozy izy mihaino feoko, izany ny tenin'Andriamanitra, feo an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia izy miteny amin'ny fiainantsika sy ianao. Ka mamoa ny varavarana, vonona ve ianao hamoa ilay varavarany fonao, ka hiditra ao aminy ao, ka hiara hisakafo aminy ary izy ao aminy. Inona moa ilay sakafo? Ilay tenin'Andriamanitra izay niraisintsika teo izany. Ilay tenin'Andriamanitra izay hiainantsika. Deo tsika hisaraka amin'ny zavatra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Deo tsika hiverina eo an-tongotr'Andriamanitra. Hiala amin'ny ratsy fanaontsika. Dia izy hamonjy antsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Inona zavatra tianao hitranga amin'ny fiainanao volan'ny vavaka ity. Fa alohan'izany deo tsika hiverina amin'izao voaloha volan'izao
andeontsika hiverina amin'Andriamanitra, hiverina fitiavana voalohany. Dia andeontsika hanolo tena amin'izao fotoana izao izany mivavaka ataontsika fanoloran-tena tena hoe momba antsika rehetra dia ho atolontsika ho an'Andriamanitra mba ho akasitrahany ho voninahitra andrery ihany. Dia andao aryntsika hivavaka hifona ihany koa tsika hisaraka amin'ny ratsy fanaontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy asany rato amin'ny feontsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera sy manome voninahitra ny anaranao, tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka ianao, manantona anao izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Fantatray fa tsy mandahanay ianao ary fantatray fa mbola mandray anay atanandroy ianao Andriamanitra. Tsy marina izay Andriamanitra ary tsy tanteraka izay. Ninona tompo zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, eny mety fahakamona izany, mety fahotana izany tompo, maro fa hifonana natrehanao izany Andriamanitra ary misaraka an'izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ninona hevitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra, hanafenanao ny tavanao aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaraka amin'izany izay. Tsy manan-kery aminay intsony izany, tsy manan-pahefana fa ilay Andriamanitra velona ato anatinay. Omena ianao fonay Andriamanitra anjakao izany, hitoery ny fonay Andriamanitra ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho voninahitra irery ihany. Anao izay Andriamanitra amin'ny fiainana iray manontolo dia anao amin'ny anaranao Jesosy Kristy voninahitra teo anao irery ihany indray eo. Aleluia, amen, amen. Aleluia, tsara ny Andriamantsika, tonga fotoana famaranantsika dia hisaotra an'Andriamantritsika, hivavaka ho an'ity alina itsika ary izy tsotra ny foy ho raisintsika sanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia andao aryntsika hanandra-peo tena hoe hivavaka ho an'ity alina ity aloha tsika dia hisaotra dia tsotrany manaraka dia andao ary tompoko. Amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy, misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ity alina ity, voninahitra teo anao irery ihany. Apetraka hifeno eo ampelantananao izany Andriamanitra. Tena hoe ianao ny mpiandry tsara indrindra tahaka ny tenin'i Davida dia ianao ny mpiandry anay tsy hanan-java-mahory izay. Ianao ny tena hoe sécurité anay amin'ny lafiny rehetra mihitsy Andriamanitra. Raha matory izay andry tsy hananay ahy izay Andriamanitra. Ifo izay maraina dia hita ny fahasoavanao Andriamanitra. Izay mandrandra nofy avy aminao tompo dia omeo azy izany fahitana révélation, izay mangetaheta dia omeo an'izany Andriamanitra. Izay mbola andeha hiasa dia feno hery Andriamanitra, tena miavaka izy amin'ny asa izay ataony, tahiana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay ny amin'ny fotoana teto voninahitra teo anao irery. Misaotra ny amin'ny fanotronanao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fanahy masonao, misaotra fa teto ianao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny vavaka, ny amin'ny teny, ny amin'ny fanoloran-tena, misaotra ny amin'ny hira izay nomenao Andriamanitra, voninahitra dia anao ny amin'ny fotoana fiandohany sy ny fiafarany anao ny fotoana teto Andriamanitra dia hanomezanay voninahitra ny anaranao, ankalazaina ny anaranao, dia rainay ny anaranao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Misaotra indrindra raha eo tianay loatra ianao Andriamanitra, amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny herinay rehetra. Aleluia, amen, amen. Tsodrano-antsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitahantsika ny Jehovah ombantsika izy tahiana ianao amin'ny lafiny rehetra mihitsy, miavaka ianao satria ianao nanompo teto, mety reraka avy niasa ianao fa mbola nijoro teto ianao, mbola manaraka izao fotoam-bavaka izao ianao dia tahiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa mira-piratana sy voninahitra izany no hitanao eo amin'ny fiainanao satria Andriamanitra mahery miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika sy ianao dia hitoetra andro lava ao an-tranon'i Jehovatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Raha pitsy tahaka izao misy fotoam-bavaka eto maraina ihany koa amin'ny groupe misy anjera Unity raha manana etaeta ianao dia mandefasa mesazy fa misy teknisiana afaka mamaly anao ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia veloma daholo tompoko dia tahiana daholo tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay. Isanandro
ny famindrampony ianao anety tsy afakampony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fizanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka nivala fa ianao tena tiny tsy foy tsy ariny zany aneny antony aviny fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao tena lefaniray lay tokaniray jesosy anilay izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody ianao tsy mandire fa ianao milamino jesosy lainy fizy aneno lalany mino tena lefaniray lay tokaniray jesosy anilay izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody ianao tsy mandire fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mahody rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao rovina fantompo efa sasatra miandro miandry ny dadanao rovina fantompo efa sasatra miandro